Hianatra an'ity hira ity sika eto amin'ity vidéo ity dia manasa anareo hijery hatramin'ny farany sy handray gitara hiaraka amiko. Lasarintsika ianarantsika aloha ato amin'ny main droite satria araky ny mahazatra dia za rehefa mampianatra dia ny main droite foana no ampianariko voalohany. Ohatra zao ilay izy raha basse sixième corde dia ohatra hoe zany hoe 6 3 2 6 1 2 dia ohatr'izay fa ovaintsika amin'ny basse indray ambany 5 3 2 5 1 2 dia avy eo 4 3 2 4 1 2 zany hoe dia avy eo indray dia avy eo dia atambatsika izay. Aza maika hianatra zavatra ato mihitsy rehefa tsy misosa tsara ohatr'izay aloha ilay ato. Be dia be ny fomba azo hitendrena ny hira io fa ilay tsotra indrindra no ampianariko anao eto dia ny intro aloha no ataontsika. Lasarintsika manao ré 4 3 2 4 1 2 hoe tsy apetaka ito za tsy teny anarana io mba tsy hahatonga anareo hiasa saina be fa tiako tena ho any anaty pratika kokoa tsika androany. Lasary dia vy izay dia atambatra zany le basse quatrième corde sy le corde vide dia akapoka eo amin'ny deuxième case première corde zany hoe manao amerona zany hoe vy izay dia 3 dia 2 zany hoe dia le manao le pain akikely zany hoe auriculaire dia majeur dia avy eo misy rambony deuxième corde iny troisième case dia avy eo do hoe ahoana fitendra izay miaraka le cinquième si première dia avy eo 3 2 zany hoe dia avy eo 1 2 zany hoe vitsy izay dia la septième hito la septième miaraka ny cinquième corde sy ny première corde. Hatreo aloha averintsika hoanandray ry fitendran'ito miaraka ny 5 sy ny première hoe hoana fanaovana izay miaraka reto dia avy eo 3 2 dia avy eo 1 2 taverina. Dia ohatr'izay hatrany hatrany ilay izy dia averintsika ary dia vitsy izay dia manao ohatran'ilay tamin'ny voalohany indray dia avy eo tia eto amin'ny quatrième case quatrième corde dia eo tia eto amin'ny deuxième case quatrième corde zany hoe dia le arpégiato mitovy amin'le tamin'ilay teo ihany ao anatin'ilay hoe dia ohatr'izay. Izay ny aloha vidéo antsika androany manasa antsika rehetra naharaka hatramin'ny pejy maro be ny zavatra hozaraina na torohevitra na fampianarana sy ohatr'izany raha misy aminareo moa te hianatra amin'ny cours en ligne anontany écolage sy ny ohatr'izany dia manasa anareo handefa MP avy hatrany. Misaotra tompoko.